tanora ireto ary dia ivalina tsy hoe izao fionana lehibe fionana goavana izao eto amin'ity tanàna manatantara ny Betahatra ity manoloana ny Nosilonjo. Horantsika kosa ny teny izay ataon'ny archevêque ny Fianarantsoa Fulgence Rabemafaly ny fisiminany ka nahatanterahana ny JMJ madafa fito ity androany natao teto Antsiranana ho azy tompony ny voninahitra sy ny aza tsy manam-pahataperana mandrakizay. Manarak'izany dia eto isika mianakavy natambatry ny fifankatiavana ka niombona ho fianakaviana iray. Ato isika eveka manerana ny Madagasikara mitondra ny fiangonana eto. Ianareo pretra sy diakra, ianareo religiozy isam-pikambanana, ianareo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny fitondram-panjakana, ianareo zoky sy zandry nanomana sy nandray andraikitra manokana na totosa an'ity fanomanana ny JMJ madafa fito ity. Dia eto indrindra ianareo eto amin'ny diocèse Antsiranana tariny son excellence Monseigneur Michel Malo archevêque eto. Ao ihany koa ianareo VPKT national, ianareo eto amin'ny diocèse, ianareo ray aman-dreny mpiangonana isan'Ambaratonga, ianareo havana rehetra tsara sitrapo nanampy ary efa nitany saina teto. Eto ianareo mponina Antsiranana manontolo, ianareo tanora rehetra mpivahiny tamin'ity JMJ madafa fito ity, ny ray aman-dreny tsy akanavaka, ianareo zoky sy zandry, tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha ny mpiteny sy manao azafady hony dia sy manao ny fanaon'olona, ka manao azafady fa hanampy teny kely vary vety. Mbola manamafy ny fankasitrahana feno ny fandraisantsika mianakavy adidy sy andraikitra natotosana zao fomba tanterahina araka ny afatry ny paparay masina hatramin'ny 5,700 izao. Hatramin'ny fiatomboan'ny herinandro isika dia nanamarika teto indray ny JMJ madafa fito. Efa fito zany zay no lasa. Nitodika aty amin'ny tendry ny avaratry ny nosy isika dia eto Antsiranana Diego Sierez. Toerana manatantara tokoa ity Antsiranana ity. Raha efa noatonina dia fantatra ny tantarany. Ka mampirisika asika mandrakariva hanamafy an'izay fifanantonana sy fifandraisana izay, ifankalalantsika bebe kokoa satria arakaraky ny tsy ifankalalana no mampifankatahotra atsika sy ahatongavany tsy mety rehetra. Izao fifandraisantsika izao aneo loharano ipoiran'ny soa sy ho fanantenana ho an'ny ho avy. Tsy amerina ny efa voalaza teo fa dia mbola manamafy fotsiny ihany ny fankasitrahana feno. Misy koa ny fitenenana hoe tsy misy mafy tsy laitry ny zoto, ka raha efa ny mahasoa ny tanterahana dia tanterahina amin'ny mpitiavana. Ny fandray teto hatramin'ny farany atsimon'ny nosy ka hatraty amin'ny farany varatra isika, tsy ny fanavakavaka, hita maso izao ka atoro atsika reny sofina ka ambara hoe ny besiny maro manerana ny nosy. Ny teninay dia sotra, totosa soa aman-tsara ity JMJ madafa fito ity, arahaba soa arahaba tsara dia mikatona hatreo zany ny JMJ madafa fito tompoko. Matora JMJ tosa teto dia noho ireo fandraisantsika mianakavy adidy sy andraikitra. Ankinina indray any amin'ny diocèse Fianarantsoa ny fanomanana ny ho avy. Araka ny fomba fanaontsika
sy izay nambaran'ny evanjely teo vaovao mahafaly dia hoe manatona sy mitodika any amin'Andriamanitra aloha, misaotra azy, manaraka ny hevitry ny fiangonana, mandinika ny tokony atao, ka mankasitraka sy mankatelina ny fianarantsoa voninahindray ho amafisina hatrany ny fomba fanatanterahana azy dia hitany atao satria efa nomena fahefana ny fiangonana handinika sy andanjalanja ka mifampatoky ary miara manatanteraka izay tapaka. Mbola isy moa ny fivoriam-be ataon'ny eveka ametraka ny paibay-drafitra rehetra mba sy hiemitra tsony izao ezaka ataonareo tanora izao ny fomba fanatanterahana azy iarahana mandamina. Ka eto hoe isika ndreo ianareo tanora manamafy fa ny voandalana dia tsy maintsy hoentinareo mody. Ny voandalana dia tsy inona fa ny finoana hijoroany, ny fitiavana mampandray andraikitra, koa andeha tantarao izay vitan'ny tompo nataony ianareo, andeha tantarao izay hitanareo taty sy renareo, ary naharesy lahatra anareo fa i Kristy no antso, i Kristy no mampiombona, i Kristy no maniraka, ka aza matahotra ny ampandroso an'i Kristy ao am-po sy taridalana any aminy izay mbola tsy mahalala, efa nanolotra ny aino antsika izy. Raisika ny tenindreo ray aman-dreny tany aloha hatramin'ny Papa Benoît Joany Paul faharoa ray ben'ny JMJ no amafisin'ny Papa ray masina Benoît fahaenina ambin'ny folo mbola tamin'ny herintaona nilazany an'izay. Sy ho maty atoka naoviananao viany ianao rehefa mampandroso an'i Jesosy Kristy ao am-po, fa azo ny tombontsoa rehetra ilaina satria ao am-ponao izy. Engany isika mianakavy dia ho traty mahafinaritra indray amin'ny fotoana ifanomezana manaraka, fa dia misaotra sy mankasitraka n'izao fanehoam-pitiavana teto izao. Engany dia tsy ho raraka an-tany ny teny mamy, ny afatra soa nafafy tamintsika teto. Arak'izay efa nampanantenaina sika mianakavy azy sy izay nangatahana ihany koa hatramin'ny fandalovan'ny sisataolan'ny Masindray Joany Bosco teto, izay fatatsika noho ny finoana ananana. Dia zaraina amintsika ny indulgence manontolo araka ny fomba atao sy nangatahana, araka ny toromarika ny lalàn'ny fiangonana ihany koa. Raha amin'ny farana izao teniko izao dia hitsangana moramora isika, hanangatanana ihany koa ireto eveka rahalahy amin'ny fanononana an'izany tonom-bavaka izany. Ataontsika vonona ao amin'ny takelaka voalohany ny vavaka ho an'ny JMJ Mada fahafito. Rehefa vita izay dia andray ny sodran'Andriamanitra isika hanao ny tahin'Andriamanitra vitaso an'ny lalana, na ianatsimo, na iatsinana, na iakandrefana, na oty amin'ny farany avaratra, dia tsy ho tafitohina ny lalana, angisingisy anaranara fa alamindamino ihany dia aza mifanosika fa mifanaja tsara, aza dia mifandrombo loatra alamino tsara dia mba ho tsara mandrosony nataontsika teo, ho tsara mivery ihany koa, dia mifanao fotoana ny fianarantsoa indray isika tompoky lahy sy tompoky vavy mankasitraka mankaterena. Ataontsika ny vavaka fizarana ny indulgence noho ny fangatahanareo tanora, noho ny fiombonatsika amin'ny olo-masina Masindray Joany Bosco, mpiay manokana ny tanora sy ny mpanabe, ary nandalo teto amintsika ny famantarana azy manokana dia ny tanany havanana ny asa indrindra ho antsika, ny zara ny sakramenta isa-tokony, dia manome toky ihany koa isika fa iaina amin'ny finoana amin'ny alalan'ireo sakramenta ivelomantsika isanandro. Noho ny fiombonantsika teto, niomana amin'izany fandraisana ny indulgence izany
dia marisika manokana ny fandraisana azy manontolo miaraka aminay eveka ray aman-dreny ka nahatanteraka ny fepetra rehetra nangatahana dia ataontsika miaraka nivavaka ho an'ny JMJ madafa 7. Ry Andriamanitra loharano soa rehetra, misaotranao zahay noho ny fahasoavana maro narosakao tamin'ny fiangonanao sy ny firenenay. Lehibe indrindra amin'ny reny ny finoanay anao ray, zanaka sy fanahy masina. Hohainay aneny mandray sy mampiasa izany finoana nomenao zany, hamrata ny voninahitra ao masina etononay. Ezaka mifankazana ny andro ny tanora maneran-tany, zay anao ny fotom-pisiany sy tanjona tratrariny ary fanirian'ny fanahy. Zoany Paoly faharoa namorona azy. Indreto zahay tanoranao, hotronon'ireo eveka ray aman-drenonay sy ny fiangonana manontolo, mangataka ny fahasoavana amin'izao JMJ madafa 7 izao. Tsofirany ny tompony andraikitra ara-pinoana, ara-panjakana, ny tanàna sy ny mponina atsiranana tsy akanavaka, mba hoenty ny fitiavanao, holonaka ny eny foa mampanahinay mandritra izao fankalazana izao. Handray ny teninao sy ny sakramentanao, hanorenanay ny fiainanay ao amin'ny Kristy, zanakao nahafoy ny ainy teo amin'ny azy fijaliana ary ny sangavelona. Irahanay manatsara aminy ny fiainanay manokana, ny any fianakavianay, ny fianaranay, ny asanay, ny firenenay, ny tontolo iainanay sy zao tontolo zao. Ny fiorenanay aminy anie hizoroanay hampanjakany marina sy ny rariny, hahafoizanay tena ho an'ny hafa, handavanay ny fitiavatena sy ny herisetra, fandrafetanay kosa fiarahamonina feno fifankatiavana sy fanajana ao anatin'ny fitandrovana ny zony tsirairay. Miaraka amin'ny masina Maria reniny sady reninay, ary koa ireo olo-masina sy olo-sambatra tsy akanavaka, no hitalahoanay zany aminao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, izay velona sy manjaka, miaraka aminao ao amin'ny fanahy masina, amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Masina Maria renin'Andriamanitra, masinday Piera sy Paoly apôstôly, masinday Joany Bosco, reno sambatra Joany Paoly faharoa nanonana JMJ, reno sambatra Jacques Verdieu, reno sambatra Victoire Somanarivo, reno sambatra Jean Bezim, reno sambatra Rairi Rafrida. Miaraka nandratanana ny eveka rehetra amin'ny Tsodrano nataon'ny foan'ny fiangonan'ny eveka eto Madagasikara ny archevêque avy amin'ny fiangonana masina katolika apôstôlika romanina manerana ny taona rehetra. Amin'izao famaranana ity JMJ madafa 7 taona 2024 teto atsiranana ity izao, ary noho ny fandaharan'izy Tompo mpanavitra sika olombelona, dia engany Andriamanitra ray be fitiavana hanafoana ny sasym-pahotana rehetra, ho tsika efa niomana tsara handray izany ka hizotra tsy misy petina hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Fomba tsika mianakavy eny ny fiadanan'ny Tompo,